Afaliana ho anay vatiango zao no mizara amintsika fa tafiditra ao anatin'ny tambazotra iraisam-pirenena réserve biosphère ny valan-javaboary Analamazotra Matadi sy ny site Kalanor Ecovision Village. Tanteraka izao no fiaraha-miasa tamin'ny UNESCO, ny comité national MAB sy ny COMNAT. Teo ihany koa ny fanampiana tamin'ny MED, ministère de l'environnement et développement durable sy ny ministère ny recherche scientifique. Tsy adino isika manam-pahefana indrindra ny gouverneur-ny Alaotra Mangoro, manam-pahefana ny fotony ny maire sy isika vondron'olona ny fotony tamin'ny fanampiana tamin'ny fanangonana ireo tota-kevitra sy ny fankatoavana. Ny réserve biosphère moa zany dia fampandrindrana ny asa fiarovana sy ny asa fampandrosoana maharitra. Diboka faliana sy hafaliana ressources no atsika satria tafiditra ao anatin'ny réserve biosphère ihany koa ny valan-javaboary Tsimembo izay tantanin'ny Peregrine Fund.